Manda ny filazana fa tomponantoka tamin'ireny fandrobana mpivarotra ny seho omaly ireny ireo mpianatry ny université eto Ambondrona. Raha araky ny filazana izy ireo dia nizotra tampilaminana izy ireo naneo ny fitakiny saingy rehefa tonga teo akaiky ny vilava dia nisy ny torabato ka mpianatra 3 no naratra tamin'izany. Io no niteraka ny fifanjevona izay no ararotin'olona sasany ihany koa ka niteraka n'ireny zava-nisy omaly ireny. Andeho any amikakana ny direction ka rehefa tonga teo amin'ny bazary Mabibo zany nizotra ampilaminana ny fihetsiketsehana tsisy korontana tamin'ireny ary tsisy fandrobana. Fa rehefa tonga tary amin'ny vilava ny mpianatra le mitondra banderole zany le tetin'le mitondra banderole mitariky le banderole tary zany nisy any raikitra ny torabato zany. Nisy torabato zany avy tao amin'ny vilava. Misy andian'olona manao akanjo débardement zareo no nan torabato tary. Nisy dégâts tamin'ny vilava tamin'ny Lomaly. Oka fa azava fa tsy mpianatra akory nandeha nandroba tary tamin'ny vilava. Mpianatra ny voantoko indray mandeha no matoa mianatra amin'ny université ty ato. Ary tsy kabarin'ny radio carte na ino zany ndirobatiny taro. Fa zay isan'ny victime taro voatopy. Nony avy amina tany civil fa tsy mpivarotra ny vilava ndraiky nagnano zay sira za. Namafisy ny ireto mpianatra ireto teto fa mbola iverina hanao fidinana an-dalambe izy ireo anoy ny fitakina ary tsy emotra mihitsy raha tsy misy ny fampiarana n'ilay drafim-pandaminana ary mbola takina izy ireo ihany koa ny fialany filohan'ny université ny Mahajanga. Ho an'ny eo anivon'ny gendarmerie-pirenena indray dia efa misy andehan'olona voasambotra amin'izao fotoana izao hanaovana famotorana akaiky mahakasika ireny fandrobana mpivarotra ireny.